Pejimbavao afantanteraka kosa indray dia Zanan-kazo ronjato no novolena teny Teolojy Ivato na toeram-panofanana mpitandrina androany, niarahana tamin'ireo mpianatra mpitandrina sy ny vady aman-janany. Tanjon'ny toeram-panofanana mpitandrina eny amin'ny Teolojy Ivato ny hanofana mpitandrina fa indrindra ihany koa ahatonga ny mpitandrina ho tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny toerana iasany rehefa mivoaka ho mpitandrina na dia any ambanivohitra aza. Ankoatra ny fiofanana amin'ny maha-mpitandrina dia misy ihany koa ny fiofanana amin'ny fampiarana ny fambolena manaraka ny teknika mba hananana ny loharanom-bola maharitra sy ahafahan'ny mpitandrina mampita izany any amin'ny toerana iasany. Fambolena ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny kolejy le toe-tsain'ny fiombonana aloha voalohany miombona amin'ny zavatra rehetra ary fikarakarana an'ilay hazo fihinam-boa, hazo zanatany ary hazo fanao fampiaingona hoe décoration na ornemental. Zara groupe enina izay androany dia misy manao ny substrat fangaro tany izany, misy ny karakara amin'ny bidon, dia misy ny mametraka anaty pot, misy ny mamboly voanjo mandady, misy ny karakara amin'ny bambo efa vitanay tamin'ny tany. Misy ny paikady atao mba hanatsarana ny fahaiza-manao ny momba ny fambolena ny hazo fihinam-boa sy ny zanatany izay atahorana ho lany tamingana mba ho fanatsarana ny taranaka hazo fihinam-boa. Toerana fampianarana mpitandrina ary tsy momba ny resaka teolojia ihany zany no ianarana eto fa ianarana ihany koa izay ahatonga andrareo hanana ny fahaiza-manao izay hoentiny any amin'ny tontolo ambanivohitra izy toerana isany zany eto ka ampianarana eto zany ny mikasika ny fomba fambolena hazo. Anisan'izany ny hazo fihinam-boa izay tahaka ny hitantsika eto, misy teknika maromaro zany no entina eto mba ahafahana mitondra zava-baovao eny anivon'ny tontolo ambanivohitra. Anisan'izany ny fanatsarana ny taranaky ny hazo fihinam-boa zany ka misy hazo be dia be zany izay nampidirana avy any ivelany izay fantatra manerana izao tontolo izao ny hatsarany sy ny vokatra hoentiny sy ny soa hoentiny zany. Dia miaraka amin'izay koa zany ny teknika izay hoe ahatonga ny hazo ao anatin'ny 12 volana ao aorian'ny ambolena azy dia azahoana vokatra, ary eo ihany koa ny azahoana vokatra betsaka toy ny hoe raha voasary na ambolena ny oatra ny 9 taona dia azahoana vokatra mihoatra ny 200 kilao zany eo anelanelan'ny 200 ka hatramin'ny 20 sy 200 kilao. Ny 9 ny Zanan-kazo fihinam-boa ambolena ao amin'ny Teolojy Ivato dia afarany any ivelany avokoa ary mampiatra ny teknika amin'ny fambolena. Ankoatra ny fampiofanana ny mpitandrina dia efa tatsaha mahery ny enin'alina izao no efa nahazo tombotsoa tamin'ny fiofanana nomena izy ireo, indrindra fa ho an'ny mpamokatra voasary, papay ary ny kaki.